RTL. Miarabantsika rehetra ary tonga sondray eto amin'ny fandarana mpanapitrisa miaraka amin'ny RTL Madagascar. Androany fa 30 ny volana novambra taona 2024 miaraka amin'reto ekipa mahafinaritra ireto monsieur le commissaire eto ary tonakely monsieur Monet zay miaraka aminay amitia kofokofoka izy mampatahotra be mampatahotra kanefa dia hoantsika ny tokantrano any zay tena rainjara ohatra n'ilay vahiny androany dia ampidiry monsieur Monet de tsy ino no vahintsika anio de tsy iza zany fa monsieur iza mora tsy maditso fady sady miara-panao monsieur Landry tompoko iza Landry ay ny anarana zany de monsieur Landry tompoko ary mahafinaritra mihitsy zany anaranao izany ka dia tonga de afaka manodina sady manazava ihany ako hoantsika rehetrarehetra mpanjifa RTL mampiditra fana 1000 ariary na mampiasa RTL Money manomboka ny 5000 ariary dia metsika vitana anankitelo izy amin'ny fiainio ity amin'ny fanodonana izany mahazo 300 000 ariary izy 300 000 ariary mbola manana vitana anankiroa ianao anosa hijanona mbola no tompoko izy dia hodiny tompoko ary izany hoe hoantsika ny tokantrano ihany koa zany zay tena anjara mibatana ohatra zao dia mampiditra andefahana ireo fotsiny dia misy ny fisarina dia hoantsony ekipany RTL ao anatin'izany fa mbola tsy ho azonao lay 1 million d'ariary fa dia 500 000 ariary mbola nosa hijanona azafady voilà noy mbola noho izy karaha io zany amin'ny 200 000 ariary io no mijanona dia izay zany no azony amin'ny tianio ity ka dia raha fahitako azy ohatra n'io mihitsy izy mijanona iny fa izao mandeha n'izao dia lasany ihany koa ny 1000 ariary dia ho atsotsika nitale raha hivarotra eto amin'ny RTL Madagascar anolotra ny loka be dia tsy zafa ny 1 million d'ariary ho an'ny monsieur Landry dia ao anatin'izay ihany koa no anaovana veloma mandrapitafa atsika rehetra amin'ny manarakinay veloma rapitso RTL.